Voatselatra mahakasika ny rivo-doza BELNA Alatsinainy 9 Desambra 2012 tamin'ny 10 ora maraina. Any amin'ny 110 kilometatra avaratry mitsinjo no misy ny foiben'ity cyclone tropicale BELNA ity. 20 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafio-drivotra 70 kilometatra isan'ora. Ahitana fihenana ny heriny, na izany aza mbola sokajiana ho rivo-doza mahery izy. Mikisaka amin'ny atsimo somary atsimo mandrefana ka mahavaka 20 kilometatra isan'ora. Hiditra tanety amin'ny distrikta Soalala ny ivony manodidina any amin'ny 4 ora tolakandro. Ny rahona mialoha azy kosa, izany hoe ny rindrin-drahona voaloha dia efa mipaka amin'ny morontsiraka avaratra andrefa ny Madagascar iray manontolo. Dia toy izao manarak'izao ny filazana loza. Filazana loza mita tao avy hatrany na ny miloko mena ho an'ny Boendy, Besalampy, Morafeny be, Vato-mainty, Mainty-rano, Maheva-tanàna ary Kandreo. Filazana miloko mavo kosa na ny loza manambana ao Ambongolava, Menabe, Antsalova, Nosy-be, Ambanja, Analalava, Antsohy, Boriziny, Mampikony ary Tsaratanàna. Foana kosa filazana voaraindreto distrika reto: Antsiranana voalohany faharoa, Ambilobe, Bealanana, Befandriana avaratra ary Mandritsara. Entanina arak'izany ny mponina mba hanaraka tsara ny toromarika omeny mahefana eny Potony. Ny mpampiasa ranomasina ny morontsiraka avaratra manontolo dia entanina ihany koa mba tsy handrika. Etsendanin'izay, hisy fiantraikany amin'ny fiakaran'ny renirano Morondava tao anatin'ny 420 ora ho avy ity rivo-doza BELNA ity. Ho tratra ny refi-fanairana 2 metatra ao amin'ny maripana-pandrefesana ny avon'ny rano ao Antanambao Morondava. Miatra avy hatrany noho izany ny fanairana miloko mavo na ny loza manambana amin'ny fiakaran'ny renirano ho an'ny tanànan'ny Antanambao Morondava.